iza moa no niady lalan-drano an-dranohana mirotsaka be sy lalakale ho an'ny elatry ny kotrokorana andatsaka ranorana ambonin'ny tany izay tsy toeran'ny olona dia any amin'ny efitra tsy misy mponina mba havonto ny efitra sy ny tany foana ary ampitsimoka ny ahitra vontsiry. Joba 9:30 andiny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Nandritra ny fionantsika teo aloha dia miresaka mandrakariva ny akantony zavaboary izay nataon'Andriamanitra izay tsy ho lanilaniana, tsy ampy ny fotoana hitantarana, tsy ampy ny andalanteny ahafahana manoratra, tsy ampy ny eritreritra mahatakatra n'izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Fa tena tiantsika Andriamanitra. Io zavaboary nomena antsika io dia fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Hoy ny Joba 9:20 andiny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Iza moa ny ady ny lalan-drano ho any amin'ny ranonorana mirotsaka be sy ny lalan-kale ho any amin'ny elatry ny kotrokorana, andatsaka ny ranonorana ambonin'ny tany izay tsy toeran'ny olona dia any amin'ny efitra tsy misy mponina mba ahavoto ny efitra sy ny tany foana ary ampitsimoka ny ahitra maniry. Ireny rehetrarehetra eny dia mbola fitanisana ihany ny hatsaran'ny zavaboarin'Andriamanitra izay nomena mba hiadana antsika, mba ampilamina ny saintsika. Ny lokon'ny tany, jerentsika ange ny lokon'ny tany, inona moa ny lokon'ny tany? Marron ozy ny fitentsika azy. Nahoana moa ny tsy nataon'Andriamanitra volontany na volondavenona na karipetra na nafin'ny tany? Inona ny antony? Satria nofidiny ny loko izay mampitony ny tebitebin-tsaintsika, manome filaminana antsika. Loko izay mora raisiny retsim-pandray indrindra, mampahery ny fo ary mamelombelona ny fanahy reraka, ny mijery ny tany mitafy fitafiana maitso mavana. Izany nataon'Andriamanitra. Ny loko dia mitondra fahasalamana ho antsika. Ny loko maitso dia mitondra fahasalamana. Ary izany no nataon'Andriamanitra eo anoloantsika. Mampitodika antsika any amin'ny sy ny saintsika any amin'ny Kristy, hijery ny hatsaran-tarehy, ny voajanahary, ananan'ireny ary manome toky antsika fanahy ny fitafiana tsara indrindra ny mpanjaka sy ny lehibe indrindra eto ambonin'ny tany aza dia tsy manam-pitoviana amin'ny fitafiana izay nandrakofan'Andriamanitra an'izao voary izao. Maneho ny Kristy ny hatsarana, maneho ny Kristy izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ary dia izao atolory azy ny fitiavantsika tsara indrindra sy voalohany indrindra. Omeo azy ny fahaizantsika, omeo azy ny talentantsika ary miasa izany fitiavana izany mba hitaona ny olombelona rehetra anatona an'Andriamanitra. Navelan'i Jesosy ny akanjom-piandrianany tany an-danitra tany fa norakofany ny akanjom-pahoriana sy ny akanjo fijaliana. Ny raisiny ny loko farany izay matroka sy mampahory indrindra dia ny lokon'ny fahafatesana, ny rà nalatsany ho antsika mba hitarika antsika ho any amin'ny famonjena. Hitodika antsika ahatoky an'Andriamanitra. Izao ary no antso atao, nisy antso omena antsika amin'ity fionantsika ity. Manan-karena vola ve? Manan-karena tany ve ianao? Petra-bola any amin'ny banky anananao be dia be ve? Tsia, fa mba ahazontsika antoka ny ananana rena mandrakizay dia mitodia any amin'Andriamanitra. Ekeo ny fitiavany. Ireo zavaboary nomeny manodidina antsika dia fanehoana ny fitiavany antsika tsy manapetra. Mity ny hakanto mila amin'ny natiora aneho ny vonahitr'Andriamanitra. Raiso izany. Ny olona tia zavaboary dia ho tian'Andriamanitra. Ny olona tia ny natiora dia ho tian'Andriamanitra satria ny natiora dia fanehoana mitafotafo ny fitiavany Andriamanitra antsika. Hivavaka isika. Tombo tsara Jesosy mpamonjy, misaotra anao izay fa norakofanao voninahitra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny voary kanto, zava-maniry, ny zavaboary manodidina anay dia maneho ny voninahitra ao. Ambon'izany mato anay ianao Jesosy, ilay mpamonjy tsy manapetra. Ny ataonay ankehitriny dia manaiky ny fitiavanao ary mitolo-batana ho anao, anjakanao mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.